avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manolotra ho anao ny vaovao. Telo volana teoriana nambaran'ny anteny miram-pirenena ny anokafana fanadiadiana lalina momba ireo raharaha maro mahatonga ny olana ara-tsosialy sy ara-toekarina eto amin'ny firenena tsy hitantaratra ny firosoana amin'izay hatreto. Firobarobana tamin'ny volam-panjakana no nisy tamin'ny fitondrana Rajoelina. Raha tsy ilaza afa-tsy ireo vola lanina nandritra ny fambolekazo ny mpiasa amin'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola ny volo janoary 2022 ka tokony tsy misy ho afabely izay tompon'antoka ho ny mpanao politika. Miankina amin'izay didy sy fanapahana ho raisin'ny fitsarana tamin'ny ampamoaka nataony Raisara izay vola sy ny toy ny vola bevery araka ny tatra nataony ny fitsarana momba ny kaonty no hita raha fanana misy ny fiovanana tsy eo amin'ny tontolo ny fitsarana ho ny mpanao politika. Miroborobo amin'izao fotoana ny fanakalozana vola vahiny sy vola gasy eny Analakely sy manodidina amin'ny ankapobeny ny dolara amerikanina, ny dolara kanadianina sy ny euro no betsaka mpanakalo. Any ivelany fiaramanidina lehibe an-tafika kolombiana iray no nianjera tao atsimon'ny Kolombia. Fotoana fotaorian'ny angany olona 19 farafakely no namony ainy ary misy 120 ireo naratra araka ny taditra farany. Ny antsiprian'izay. Akafaliana trano tonga lasy tombovavy no hitsidihany indray ny tokantranonao amin'ity ality tonga soa atao anaty fotoana ny fampalalam-bavao. Manasanao ihany koa anarak'izay hatramin'ny farany. Hoentsika manokatra ny fiarahana amin'ity ala ity. Telo volana ty aoriana nambarany ny anteny miram-pirenena anokafana fanadiadiana lalina momba ireo raharaha maro mahatonga ny olana ara-tsosialy sy ara-toekarena eto amin'ny firenena. Tsy hitantaratra ny firosoana amin'izay hatreto ny filoha-hevitra teo anivony ny anteny miram-pirenena izay nilaza indray tamin'ity androany fa hanokatra fanadiadiana momba ny fanjavona ny vola manodidina ny 4 miliara ariary izay natsikafo ny fitsarana momba ny kaonty. Asa no ilaina fa tsy fampanantenana sy fanambarana samy hafa raha ny faneho-kevitra nentin'ireo mpanao politika manoloan'izay tamin'ity androan'ity gabain-loha. Tsy angina manoloana ny tsy fanarahan-dalàna na tamin'ny fitondrana teo aloha na ireo manomboka miseho amin'izao fotoana ny anteny miram-pirenena raha ny voalaza ny mpikambana eo anivon'ny birao maharitra. Isan'izany ny fanjavona ny vola manodidina ny 4 miliara ariary izay natsikafo ny fitsarana momba ny kaonty tamin'ny herinandro teo. Miandry ny tatitra ho tonga eny Tsimbazaza ny solomavambahoaka ary anokatra ny fanadihadiana lalina amin'ny fivoriana ara-potoana ny volana May ho avy izao. Raha ny fanazavana, ankoatr'izay, miantso ny tompona andraikitra voakasika toy ny Inspection Générale de l'État ny rafi-pitsarana hanao ny fanadihadiana araka ny lalàna nomena azy ary ampiatra ny sazy amin'izay nandray anjara tamin'ny fahaverezan'ireo volam-panjakana mioampampan'ireo na ankolaka na mivantana izany raha ny fanazavana. Mety manontany ianareo hoe maninona ny Assemblée nationale ny débuteny tsy miteny. Aloha ho hazava amintsika ny procédure rehetra. Misy ny loi de règlement zay hoentina eto anivony anteny miram-pirenena. Rehefa tonga ety amin'ny assemblée ireo zavatra ireo dia mandray any andraikitra anay koa izahay. Miandry an'izay zahay eo amin'ny volana May. À partir an'izay anangana zahay ny commission d'enquête hijery ny rehetrarehetra. Aza adino fa zahay teo aloha dia anisan'ny fitondrana dictature ane nisy teto hoe na zahay député aza vao miteny fotsiny na io loi des finances io aza vaiko tsara aminareo ary avoanareo zany vaovao zany. Vao mitondra fantsiana tamin'io anay tao anatin'ny fitondrana teo aloha dia vao atso any ambony any. Andro ny fanovana antsika amin'izao fotoana izao dia ny zavatra misy zany dia tokony mijerevana amin'ny antsipiriana ary tena mangataka zahay tena ametrahana ny tanitandalàna l'état de droit eto amin'ny firenena.
rehefa nanao ratsy izy de enjeo araka ny ratsy nataony ampiaro lalàna zany ny zavatra tokony ho apetraka eto ary zay le fanovana tadiavina sy andrasina ao anatin'izao fitondrana fanavaozana zao andaniny tsy tokony anao fampanantenana pokaty na kobaka ambavatahaka ny fanaony hatramin'izay ny antenimiran'ny pirenena ka milaza fa manokatra ny enquête parlementaire kanefa tsy misy tohiny hoy ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika voambolana fampiasa sieny matetika teto amintsika izany fanokafana fanadahadiana na filazana fa efa nisokatra ny fanadahadiana izany fa tsy andrenesana tohiny aty orina ohatra amin'izany ny raharaha boina 777 volamena raharaha mbo malaza sy ny sisa ny antenimiran'ny pirenena izay tsy navita ny asany nandritra ny taona maro ka tsy azo antenena amin'izany intsony hoy ny fanehoan-kevitra efa matetika zany nefa hatram'izao samyraha tanteraka ino gnatony io assemblée nationale io misy mikorotana nefa tena ilaina misy le gros ny enquête parlementaire am'izao toe-javatra misy eo ankehitriny zao sy nanao gn'asany misy de varia moalaoala ao fotsiny zay ny angatan'olona hoe raha vao sy fanetagny misy amin'ny fanaovozana tadaviny vahoaka malagasy ka aza magnategna zany enquête parlementaire ataon'ny député zany raha iverenany nanokatra enquête parlementaire maromaro ny antenimiran'ny pirenena tamin'ny volana novambra sy desambra 2024 toy ny fitantanana teo anivon'ny orinasa jirama ery Madagasikara Ambatovy raharaha knapsa sy SMGD ny fitantanany Andry Rajoelina sy ny fandakan-dalàna nataony efa mandeha ny fanadahadiana raha ny fanazavana voaray ary araka ny voafaritra ao anaty lalàna voafetra ary tsy tokony ohatra ny enimbolana ny fanaovana ny enquête parlementaire ka andrasana raha hisy tokoa izay tatitra ho an'ny vahoaka izay afaka 3 volana na fampanantenana pokaty toy ny taniloha eo ampiandrasana n'izay valany eo enquête parlementaire momba ireo raharaha maro teto amin'ny firenena izay nesorona tamin'ny toeran'ireo solombavambahoaka misy 5 nandraisany antenimiram-pirenena fepetra ny fiandohan'ny volana janoary teo neken'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana n'androany ny fanalana azy ireo amin'ny toerany noho ny tsy fanatriana fivoriana teny anivony antenimiram-pirenena andao rahantsika ny antsiprian'izay neken'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny fangatana ny filohan'ny antenimiram-pirenena momba ny fanesorana ireo solombavambahoaka misy 5 araka ny fanapahan-kevitra navoakany izy ireo voakasika izany Iraelianta Joseline solombavambahoaka nantsiranana voalohany Rantanirina Lalao solombavambahoaka ny mahajanga voalohany Rahararolala Timka Roberto Mikael solombavambahoaka ny toliara voaloha Soafilira Prinsia solombavambahoaka nanalalava ary Amad solombavambahoaka voafidy tao mitsinjo pangaraka izany ny toeran'ireo solombavambahoaka ireo hoy ny ACC ny fiandohan'ny volana janoary 2024 no namoaka fanambarana ny filohan'ny antenimiram-pirenena fa solombavambahoaka misy 5 no andraisana fepetra ka esorona tsy ho solombavambahoaka intsony noho ny tsy fahatongavany niatrika fivoriana efatra amin'ireo nesorona ireo no irmara nalefa teny amin'ny ACC ny antota taratasy mirakira izany ka izao nivaly izao rehefa misy ny esorona tsy maintsy misy ihany koa ny ampidirina eo anatrehan'izay isan'ny nampidirina eny amin'ny fonjany tsy afany loholona teo aloha Sylvain Rabetsarona taorian'ny fiainoana azy raha ny angom-baovao voaray fikonokononana fanongana mpanjakana no vesatra ny ampangana azy tsy mijano eo fa mitony fanadiadiana afantaran'ireo rehetra ndraitsy kombakomba amin'ity raharaha fikasanina fanongana mpanjakana ity raha ny fampitamba avao hatrany fanohizantsika ny fampalalam-bavao firobarobana tamin'ny volam-panjakana no nisy tamin'ny fitondrana Rajoelina raha tsy ilaza afa-tsy ireo vola lany nandritra ny fambolekazo ny mpiasan'ny ministerany toe-karena sy ny fitantanam-bola ny 10 janoary 2022 tambazotra piraitsy kombakomba amin'ny famotehana ny firenena no nisy ka tsy tokony isy ho afabela ireo tompon'antoka amin'izay ho ny mpanao politika tamin'ity andro anty tsy takona fena ny fandaniany pona ny volam-panjakana tamin'ny fitondrany Andry Rajoelina araka ny tatitry ny Cour des comptes ny herinandro lasa teo raha tsy laza afa-tsy ny vola mahery ny 500 tapitrisa ariary fandaniana tamin'ny sakafo sy ny fampitaovana ny 10 janoary 2024 nandritry ny fambolekazo ny mpiasan'ny ministerany toe-karena sy ny fitantanam-bola teny fiaferamanga arivony mamo
Ny 5 tapitrisa ariary nandoavana ny faktura ny cocktail. Ny vola mahery ny 20 tapitrisa ariary lany tamin'ny sakafo ny mpiasa nandritry ny fambolekazo. Ny 7 tapitrisa ariary natokana ho an'ny fampitovana. Misy anaran'olona maro ao ambadika ireny fanodikodona mbola mpanjakana ireny izay tsy tokony andrela intsony ny tompon'andraikitra amin'ny famoahana ny valin'ny fanadihadiany ho ny mpanao politika. Manaprofo izany fa mpangalatra no azo ilazana ireo firongony fitondrana teo aloha izay nanao izay dany ny kibony tamin'ny vola mpanjakana. Association de malfaiteurs eloka bevava no nisy tao anatin'ny fitondrana Rajoelina raha ny faneho-kevitra. Ambadika ireny fanodikodona na vola mpanjakana ireny misy anaran'olona ny anjara amin'ny fanjakana zany manenjika an'ireny olona ireny dia miteny amin'ireny olona ireny avy aiza le vola dia avy ireny le vola fa za mihiny le vola ireny le ariary efa miverina amin'ny banque centrale natakalo ny banque centrale devise dia le devise mivoaka misy apahany io tratrany amin'ny Ravatomanga io Faritsay Christian manana any keo ry Andry Rajoelina fa tsy ny za moa tsy mahafantatra ny anaran'ny firongo rehetrarehetra atao amin'ny Irmara atao fa reny ministre rehetrarehetra nanao bomba sosety reny namoaka vola koa reny satria le ariary tsy ilain-dralahy ny ilainy devise zay mahatonga averiko foana ny tondra fanjakana teto amintsika izay ihany ny politikany tsy afa miala amin'ny any avelantsika mila famatsim-bola avy any velantsika dia rehefa tonga le famatsim-bola dolara atakaron-dralahy le ariary angalarina satria mazava zao tenen'ny Cour des comptes nangalarina reo volonireo détournement de deniers publics enjehana daholo reo olonireo dia saziana dia mamerina vola. Ivony tsy fetezana eo amin'ny fitantanana ny vola mpanjakana ny ministeran'ny Tekarena sy ny vola amin'ny ankabeny ho indray ny firaisamonim-pirenena. Ampahefany amin'ny vola mpanjakana ao anaty taona iray ny fitambaran'ny vola nahodinkodiny. Tamin'ny ity fitondrana ity vao nahazo fahafana niditra tamin'ny antotam-baovao momba ny fitantanana ny vola mpanjakana ny teo anivon'ny ministeran'ny Tekarena sy ny vola araky ny fanazavana. Na izany anaty izany fantatritsika nainga fa amin'izay fa ny ministeran'ny Tekarena sy ny vola dia tena ivon'ilay tsy fetezana eo amin'ny fitantanana ny vola mpanjakana zany amin'ny ankapobeny ary rehefa misy ny fampidiniana tamin'ny teo anivony misy fitarana momba ny compte dia tamin'ity ndray mitoraka ity izy zany no hany mba nahazo fahafana niditra tamin'ireo atotam-baovao momba ny fitantanana ny vola mpanjakana teo anivony ministera ny Toekarena sy ny vola. Zany hoe mangarahara tanteraka sy nalalaka tanteraka ny ministra teo aloha nanome azy ny atotam-baovao sy ny atotam-pahalalana rehetra nahafana nanao ny fitsiriana. Tsy tokony ho tapitraritra eo fa tokony ahazo ny tohin'izao raharaha izao tsy ho ela ny malagasy raha ny faneho-kevitra hatrany. Mila enjehina, samborina ary adiadiana ireo voasaringotra tamin'ny fanodigodonana ny vola mpanjakana araky ny toromarika nomen'ny filohan'ny fanavaozana tamin'ireo ambaratonga andrafitra mpanara-maso ny fitantanana ny raharaham-panjakana ataoriany tatitra navoaka ny Cour des comptes iny. Io toromarika ny filoha io no milaza fa tomboka avy hatrany famotorana lalina ireo tompon'andraikitra tsy ankanavaka izay voasaringotra. Eo anatrihan'ireny ampamoaka sy tatitra nataon'ny fitsarana momba ny compte ireny. Endrika hitsapana ny fitsarana malagasy ny toe-java-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao ireo mpanao politika. Miankina amin'izay didy sy fanapahana ho raisin'ny fitsarana tamin'ny ampamoaka izay nataon'ny Raisara izay vola sy ny tohiny vola bevery. Araka ny tatitra ny fitsarana momba ny compte no hitarafana na misy ny fiovana na tsy eo amin'izay tontolon'ny fitsarana eto Madagasikara izay onona saina. Sedra sy fitsapana ho an'ny fitsarana malagasy ireo raharaha mafana ny voaka ny farany herinandro teo. Volany amin'izany ny vola manodidina ny 4 miliara ariary very ny taona 2020 sy 2020 miampy ny volamena 4 taona nisy nanondrana ntsokosoko teo anelanelany ny taona 2020 sy 2020 2020 sy 2020 araka ny tatitra ny fitsarana momba ny compte. Ity raharaha ity izay efa nanomezan'ny filohan'ny fanavaozana toromarika ho an'ireo rafitra mpanara-maso ny fitantanana ny raharaham-panjakana hanomboana ny famotorana lalina sy hanolotra izay voakasika eo anatrihan'ny fitsarana mahefa. Faharoa ireo ampamoaka samihafa na voatontonona tompon'andraikitra anatin'izao fitondrana fanavaozana izao. Lehibena andrim-panjakana sy ministra teo aloha ady amin'ny tsy maty manota no isan'ny tolomana teto hoy ny komity miaro ny tolona ka takina ny fampiarana. Aoka tsy varimbarintsika fa misy maro be amin'ireny mpitondra teo aloha reny zany zao ny mbola lamina tsara tsy misy aiaya na dia eo ary ny andraikitra lehibe izay nitazominy teto amin'ny firenena manampy antsika amin'izany ny tatitra nataony zareo tao amin'ny Cour des comptes zany ny teo ny amin'ny ankehitriny aloha zany tsy azontsika dino le hoe efa bolana
nitondrana ry zareo somary foy zay efa bolan'izay raha amin'ny fitantanana firenena saingy kosa efa hita fa somary efa misy zatra fahafa misy skandale mipotra etsekilany andaniny io zany misy fiteny malagasy manao hoe nitsikitsika tsy mandeha foana fa ao raha misy zavatra zany izay angatahana amin'ny fitoram-panjakana mba asiana kely mangarahara hoe ahoana marina ny fandehan'ireny dossier reny ary maniry indrindra izay mba hitondrana an'izany eo amin'ny ivon'ny fitsarana ary manarak'izay zany noho izay le fepitaona fohy izay te hametraka hoe le fanadiovana le fanovana ifotony eny mbola tsy lasa lavitra ary mbola anisan'ny angatahanay amin'izao fotoana izay satria eo amin'le hoe resaka hoe firongony le firongony zany tena mbola feno anatin'ny fitondram-panjakana malagasy. Eo ny finiavan'ireo tompona ndraikitra eo anivon'ny fitsarana ametraka ny tany tandalana na tsy fa miankina lehibe amin'ny fahavononan'ny filohan'ny fanavaozana sy ny praiminisitra vaovao ihany koa no ampisy fahaleovan-tena ny fitsarana na tsy hoy ny mpamakafaka raharaham-pirenena. Dia fotoana zao ao anatin'izao fanavaozana zao ahafahantsika nde ataontsika hoe manavao ny fomba fiasa zany indrindra zay voalaza ny lalam-panorenana hoe misy ny séparation des pouvoirs. Raha ohatra ka manana an'izay volonté politique zay satria zay no manky hatreto ny filohan'ny fanavaozana sy ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta zay ataoko hoe manana an'ilay intégrité amin'le fahitsina zay raha teo nantonga ny filoham-pirenena zany nanendry azy ho prime ministre zany eo ihany koa lay honnêteté fa indrindra lay volonté tiana vao zay ka ny azy zany dia tsotra hoe mila mijoro ny filohan'ny fanjakana zany filohan'ny fanavaozana mila mijoro ny prime ministre zany mba ho moyen ahafahany fitsarana zany manana an'izay fahaleovan-tena an'izay. Arak'izany ho tsarain'ny malagasy ny fitsarana na efa mahaleo tena na ny omaly tsy miova ihany. Mizarazara ny hevitr'ireo ankolafikery samihafa momba ny CENI amin'izao fotoana izao ao ireo milaza fa tokony andry fokonan-doha-pirenena ao no miroso amin'ny fanolorana izay ho-mpikambana tsy tokony omena vahana andrafitra ny CENI intsony ny olon'ny fitondrana teo aloha ka isan'izany ny tokody anesorana amin'ny filohan'ity voamera mahaleo tenyity hoy ny solombavambahoaka n'Arivomambo tamin'ity andro an'ity tsara Soarvelo. Eo ampifantenana ireo mpikambana vaovao andrafitra ny voamiera mahaleo tena misahana ny fividianana na ny CENI amin'izao fotoana ireo rafitra voakasika amin'izany samy manana ny heviny ny ankolafikery samihafa eo anatrehan'izany tsy handray anjara ireo fiarahamonimpirenena anjato ny mivondrona ao anatin'ny hetsika roy araka ny fanambarana nataon'izy ireo tokony hofoanana sy avoazina tanteraka ny CENI raha ny toan-kevitra hatrany tsy azo itokisana ny rafitra misy amin'izao ary tsy afaka mitarika ny fanavaozana ny zotra sy ny lalàna ary ny rafi-pifidianana noho ireo sikasitranga mampiayahatra amin'izay ho ihany koa ny mpamakafaka raharam-pirenena izay manapotika ny firenena izay anjakany ny kolikoly izay ataontsika hoe ny kinamanamana ao anatin'ilay rafitra no nasimba n'ilay CENI teo aloha ary ilay singa sy sivana ara-tsosialy sy sivana eo anivon'ny fiarahamonina sy sivana mamaly ny tolona izay natao tena kianja no tadiavina fomba fijery izay ataontsika zany mety hitondratsika bebe kokoa any amin'ny fifidianana tsisy osoka tsisy alabato tsisy doublon izay afaka ekeny rehetra andraisany rehetra anjara ary valim-pifidianana koa dia anaraka ny rariny sihitsiny fa tena nanimba ary tsy azo ekeny intsony ny zavatra toy ny teo aloha. Raha ny fanazavany solombavambahoaka ao amin'ny distrika n'Arivomambo efa olony fitondrana teo aloha no nibahana nandrafitra ny birao maharitry ny CENI nametra-pialana ireo mpikambana misy savaly mandrafitra izany ka ny filompitantana no sisanjanona izay tokony ametra-pialana ihany koa raha ny fanehoan-kevitra ho famalina ny tolona teny an-kianja amin'ny ady amin'ny kolikoly. Talehan'ny kabinetra teo anivon'ny antenimieram-pirenena ny solotena zany olona zany no lasa tao anatin'io CENI io ary rehefa tonga tao zany solotenany zany tsy ampy herinandro kory dia lasa président an'io CENI io ankehitriny ny ala daholo mpikambana ao anatin'io CENI io fa izy rery sisy dia ho alefa ndray le fifidianana membre tao anatin'io CENI io jereo nareo ny solotena mpanao gazety tao amin'io CENI io dia mpanao gazety ny Vivata amin'izany
ny solotena taty amin'ny resaka ataontsika hoe mikirakira ny informatika taty dia zandrina député mapara ny olona rehetrarehetra tao anatin'io seni io dia olona fitondrana teo aloha daholy dia ametraka ny olona fitondrana amin'izao indray zany na ny olona zany mitadiny ametraka ny olona amin'ny rehetrarehetra zany ahafahany miatrika fifidianana ary après concertation nationale avao mandrafitra sy mametraka an'io tsika fa miala tao ianao ry président amin'izao fotoana zao singa iray azona manavao ny rafitra ny fikoanan-drom-pirenena ilaina ny fanatsarana na fanovana ny lalam-pividianana andraisany ankolafika rehetra anjara raha izay no azona fividianana madio eto amin'ny firenena raha ny fanazavana trany andrasantsika ihany koa araka izany no avy ny senina ny voamera-pirenena mahalotena misahana ny fividianana manoloana an'izay atsikera samihafa mivaivay izay fa tsy mbola afapo amin'ny fampidinana sarany internet nanomboka tamin'ny volana febroary teo ampikirakira fifandraisan-davitra eto Madagasikara hitany finiavany fanjakana fa tokony tsy hijanona eo izany raha ny faneho-kevitra tamin'ity androan'ity minisitra tompon'andraikitra izay laza fa fanapahan-kevitra vonjomaiky io ampiarina amin'izao fotoana izao io ka ezaka atao manaraka fanalalahana ampisehatra hafa hifaninana amin'ireo opérateur misy ankehitriny ka andrasana ihany koa ny fanatanteran'izay amin'izao fotoana izao ka bain eloha anisan'ny teboka iray no takiny pitolona ary nangatahany vahoaka malagasy ny antsina ny sarany internet na ny fanavaozana eo amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra eto Madagasikara. Eto Madagasikara, ambony ny sarany izany raha oharina amin'ireo firenena hafa, efa nisy ny ezaka nataon'ny fitondrana fanavaozana tamin'ny alalan'ny ministerany fampiroboroboana ny Aitao Arakajimrindra, ny poste sy ny fifandraisan-davitra. Ohatra amin'izany ny fampidinana ny sarany internet, hita ny finiavana fa tokony tohizana ny fampidinana ny vidiny internet hoy ny fanehoan-kevitra. Misaotra betsaka indrindra aloha amin'ny fitondrana amin'joro efa mba nampivoatra kely an'ilay fahafamividy amin'ny connexion eto Madagasikara fa kosa tena mbola tsy ampy aloha amin'ny sarany zany ny connexion azo nefa ny tanora amin'izao efa matetika io daholo no sehatra ampiasaina na amin'ny lafin'ny fianarana na arakasa dia izay no mbola angatahana indray amin'ny fitondram-panjakana amin'joro ny jerena akaiky ny connexion eto Madagasikara mba hisitraka azy daholo ny tokony ampiasa azy rehetra dia toy ihany koa afatra kely ho antsika rehetra malagasy mampiasa ny connexion mba ho araky ny tokony ampiasantsika azy no anaovana azy ohatra fotsiny ho antsika tanora mba ho amsehatra arakasa mba hikaroka zavatra tsara kokoa ampivoatra no jerevanao no ampiasana an'ilay connexion. Raha tsy hiviny, nankatoavy ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny 5 febroary ny fanitsinana fepetra manandanja entina anamafisana ny fifaninanana aradrarina sy ny fiarovana ny mpanjifa fa napan-kevitra no raisina ho fanesorana ireo fepetra nanakana ny fidiran'ireo mpisehatra vaovao teo amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra. Ity fanitsina ity dia miantoka ny fitovianjo sy ny rariny ho an'ireo mpisehatra rehetra na ireo efa eto-toerana izany na ireo voahiditra avy anivelany ho tombontsoan'ny vahoaka. Talohan'izay kosa nanaova ny gouvernemanta teo aloha tamin'ny alalan'ny ministry ny fampiroboroboana ny Aitao Arakajimrindra, ny poste sy ny fifandraisan-davitra, ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola ary ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina fandarana manokana tao amin'ny hainao manjery-pirenena ny fanazavana amin'ny firosoana amin'ny fampienana ny sarany internet ho zakan'ny malagasy. Niresahana tamin'izany ihany koa ny fanalalahana ny fidiran'ireo opératera hafa ho afaka ifaninana amin'ireo tambajotra mpifandraisana amin'izao fotoana. Araka ny loharanom-baovao, efa nisy ny opératera vaovao vonona isehatra amin'izany fanomezana tolotra ho zaka sy nangatahy ny malagasy izany. Aiza aza ny tohiny sy ny fampiarana an'ireo didi-panjakana noraisinareo hoy ny mpanara-baovao. Andrasana amin'ny gouvernemanta vaovao hijoro amin'ny herinandro ity arak'izany ny fanatanterahana sy ny fanohizana ireo fanapahan-kevitra ireo. Vidin'ny connexion internet zay fa nividim-bary ihany koa mahabe resaka amin'izao fotoana izao. Ilaina fihaonana maika amin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Nijerena vahaolana aingana mikasika ny fitotonga ny vidim-bary ankehitriny ireo sendikany mpamboly vary manerana nosy
olana fototra zany ka tsy tokony hiandry ny toetra raha ratsy vao andraisana fepetra ohatra ny sendika loza mitataony fitobahany vary afarany izay mifaninana amin'ny vantana amin'ny vary eto atoerana raha ny vitaraina nireo tantsaha sy mpanangom-bokatra andao rahantsika ny antsiprian'izay mitobaka eny an-tsena ary mifaninana amin'ny vantana amin'ny vary eto an-toerana ny vary afarana amin'izao fotoana izay mampitotongana ny vidin'ny vary raha ny fanairana nataon'ny sendikany mpamboly vary manerana ny nosy malona izany mangataka ny anokafana vonjimaika ny fanondranana vary izy ireo ho vahaolana anafainganana ny fitobaky ny vokatra mangataka fionana maika amin'ny filohan'ny fanavaozana ijerena vahaolana aingana tsy hiandry ny toetra raha iaratsy raha ny fitarainana avy any ivelany no ny velominy fitondram-panjakana ny fandrarakarana no mahazo tombony eketo Madagasikara fa ny mpamboly ny tantsam-pamboly malagasy dia tena tsy mijerena eto izay dia manao antsoa indrindra mangataka raha azo atao andriamatoa piareraiko aleo mba mifamparisana aleo mba mifanantona mangataka izay mba niaonana afana mijery vahaolana satria izay ny mahita ny tsotra vahaolana idiny ajanona fotsiny fivoarana varina farana ahafahana milikide ny stock sisa tavela any aloatra ny Sofia ny Boglava izay manerana Madagasikara zany efa misy ny ezaka nataon'ny fanjakana tamin'ny alalan'ny SPM mividy ny vokatra eny fotony saingy tsy mahasehaka ireo vary miangona tsy lafo raha ny fanazavana mahatratra 10 taonina isan-kerinandro ny vary angoniny SPM ka 17 herinandro eo voatapitra ny tahiry ao an'ny tantsaha iray izay mampiseho ny fahabetsahany vokatra tsy lafo raha ny fanazavana olana iray ihany koa ny fahasarotany famoaham-bokatra noho ny faharatsy ny lalana sy ny maro hafa ka lasa mivarotra ambany ny maskarena ireo mpamokatra ny tantsaha zany amin'ny ankapobeny tsy dia hoe varotana iray mandeha vary fa varotana tsy kelikely arakaraka ny filana ohatra mila gasoil izy iasana tany dia mivarotra kely zay tokony sazany anety izy dia mivarotra kely zay tokony karamany olona lasa miankidoha amin'ny velany foana zany natokarenantsika sika mieritreritany hoe avita fanehoan-tena ara-tsakafo ahoana moa ny ahafahany tantsaha mivarotra ny vary amin'ny fatianaka atongavana amin'izany fanehoan-tena ara-tsakafo zany nanamafy ihany koa ny solombavam-bahoaka sady filohan'ny sendikany ingénieur agronome ny amin'ny mety fisiany olombitsy nanana roatra nanangona ireo vary any ivelany ka manatobaka azy eny an-tsena amin'izao fotoana minima moa ny tantsaha eto an-toerana ka tokony anokafana fanadiadiana ahina mampikorotana ny tsena ny vary maneran-tany ihany koa ny sakatsakana amin'ny Détroit d'Ormuz izay hiteraka olana ihany koa amin'ny famatsiana vary eto amintsika raha tsy tafarina intsony ny famokarana malagasy anoho izao fitotonga ny vidin'ny vary izao raha ny fanazavana trany manambana hitokana ireo tantsaha-mpamokatra manerana ny nosy maloana ity olana ity ka andrasana ny fandraisana andraikitra toy ny tompona ndraiky mpanjakana izay ny koa no entsika misendoetivety ao anaty tokafoy mbola maro ny fanadihadiana sy vaovao misongadana mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionan'izay ny fitakin'ny mponina izay tsy mankasitraka ny kandida be ny tanàna lany tamin'ny vovonana irimarata andy Betioky Atsimo eo ihany koa ny zanam-pandaharana Hitatsire iresahana n'ireny mpanakaly vola etsy Analakely sy ny manodidin'ireny aza misaraka aminay ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao no anarahantsika ny Antsiprian'izay. Efa full taona mahery zao nisiny vovo-tsavony extra propre manatsara trany ny kalitaon'izy ary zany mahatonga anazy mbola mitana laharana voalohany raha mbola eto Madagasikara. Mora malio ty lamba lafa mampiasa extra propre tsy mandany fotoa ela tena afapo aloha zaho. Zaho aloha tena efa ela ny afapo satria izy no vovo-tsavony mandahatra indrindra raha mbola eto Madagasikara. Menakay tegna tiavako extra propre izy manana hanitra maro be surtout parfum floral tiako
tsy anao fo ma chéri fa extra propre zao vovon-tsavony tegna ankafizin'ny malagasy jiaby. Extra propre rô tsara e. Afa ihany ny extra propre sady ny vidiny 300 ariary foana. Marina be mihitsy zany a. Rehefa hoe vovon-tsavony zany de fa hoe extra propre. Tompony fahadiovagna. Nisafidiny marika Génie aho ary ianao koa miova ho Génie. Génie ilay marika vaovao moderna sy mihaja ho an'ny carte à jouer, briquet sy vokatra maro hafa ihany koa. Manomboka izao ary takeo eny am-pivarotra mahazatra anao ny marika Génie. Génie, c'est génial. Distributeur Uditex 038 14 730 89. One, two, three, four. What are you waiting for? Come on, follow me. Come on, dance with me. Just lead your destiny as far as you can see. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiri. Kiri, kiri, kiri! Jumina, Tiago, Jumina, Mangala eta etanaka, Manala eta, Itanao pivacharecharecha, meilleure qualité, mitunda vitamine C. Jumina, ni goûter naturel, tu pirati fatenga reella. Parfait orange, fraise et coco, si parfait marisa carazani. Jumina, abbianye roche, alle tenga toshe. Mina metamna. Zay mila fotoana bobaka kokoa ikifena net. Zao de zao yelohanina 1 giga no mety aminao. 1 giga be zao 500 méga mandritra ny tontolo andro ary 500 méga azonao ampiasaina manomboka amin'ny 10 ora alina hatramin'ny 9 ora maraina. Arivo ariary foana nefa 1 giga isamfena amin'ilay azy. Tsindrio aingana ny dièse 322 étoile 64 dièse na midira amin'ny super app Yes et moi. Oh, oh, yes. Anohizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Azo famatsim-bola mitetina 5.7 tapitrisa dolara avy amin'ny Fonds mondial i Madagasikara ho an'ny taona 7.20 hanamafisana ny rafitra ara-pahasalamana ary adina amin'ny aretina VIH sy ny tazomoka sy ny sisa. Famatsim-bola tsy averina izy io saingy mitaky fandraisana anjara ny fanjakana malagasy ihany koa ny azona ny vola raha ny fanazavana trany. Daniela Minoritsono mitaditra ny andindiny mikasika izay. Aretina telo isan'ny paritaka aingana sy mamono olona betsaka indrindra eto Madagasikara ny aretina tazomoka, ny VIH ary ny tuberculose. Hanamafisana ny ady amin'ny ireo aretina ireo. Azo famatsim-bola mitetina 5.70 tapitrisa dolary avy amin'ny Fonds mondial i Madagasikara ho antaona 7.20 sy 20.20 ka amin'io famatsim-bola mitetina 5.70 tapitrisa dolary io 7.20 tapitrisa dolary no atokana iadina amin'ny VIH sida, ny 3.20 tapitrisa dolary ho an'ny tuberculose ary ny 4.20 tapitrisa dolary kosa ho natokana ho an'ny paludisme na ny tazomoka izay isan'ny mahafaty olona betsaka ihany koa eto amintsika. Ny fahazony io famatsim-bola io izay miankina amin'ny fandraisana anjara rahabola na ny cofinancement ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny fandoavana farafahakeliny ny vola mitetina 5.20 tapitrisa dolary ahafahana mamongotra ireo aretina misa telo ireo. Araka ny lazaiko teo le tohana tsy ampy izay mahatonga antsika mbola mitodika any amin'ireo firenena hafa. Inona ny mbola sakana tena ao anatin'izany fa 2030 no ny fanarahana zany hoe anatratrarantsika an'izay tanjona tsy isian'izay aretina izay dia etontsika moa iarahantsika mahita eo ihany ny fizotrany fa hatramin'ny 2030 zany dia miezaka antsika anatratraran'izay tanjona napetraka amin'ny ministera amin'ny fahasalamana izay. Raha ny aretina tuberculose na ny koa-davareny manokana izao, mbola ambony ny tany marary ny eto Madagasikara amin'izao fotoana, na io azy ireo lamina maro samihafa napetraka ny adina tamin'izany hatramin'izay. Mila ezaka goavana ny famongorana ity aretina ity, ilana tohana avy amin'ireo mpamatsy vola sy ny fanjakana. Tsy vita rery izy io fa tsy maintsy miankina amin'ilay famatsim-bola avy any ivelany isika ary misy tanjona tratrarina ao anatin'izay. Amin'izao fotoana izao mbola eritreretina eo amin'ny 3.30 sy 400 isaky ny olona ray alina
rahetsy zafady eto amintsika no voan'ny tuberculose a ny hita nefany a eo amin'ny 10 eo ihany isaky ny olona rahetsy. Misy zany niezaka tsy maintsy atao hitadavana an'ireo olona izay ahina voan'ny tuberculose ireo raha hita daholo zareo dia azontsika atao mamongotra ny tuberculose. Dia izay ny tena antony ilana ny famatsim-bola mba ahafahana manao ny activité be dia be zany hitadavana an'ireo olona ireo hitiliana ny zareo hitsaboana ny zareo. Ny valojona ena amin'ny 20 no hanolorana ny antota taratasy fangatana io famatsim-bola avy amin'ny Fonds mondial io raha nambarany ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny. Efa misy ihany koa ny rafitra mpanara-maso ny famatsim-bola tahaka itony izay iarahan'ny ministera miasa amin'ny Bianco raha iverenana ankalazaina isaky ny 14 Martsa tahaka izao isan-taona ny andro maniran-tany adina amin'ny tuberculose na ny gout davareny. Isa loha hevitra no entina tamin'ity taona ity ny hoe eny ho foanantsika ny tuberculose andraikitry ny firenena iarah-mientana amin'ny vahoaka. Amin'izao andro maniran-tany adina amin'ny tuberculose izao entana ny rehetra noro ireo marary anatona ny tompom-pahasalamana raha misy ny tranga mampiayay. Ny fitsaboana sy ny fitiliana tuberculose izay isan'ny maimaimpona avokoa vohiatrany ny tompona andraikitra. Isan'ny manamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahasalaman'ny nify sy ny ady vava no lafitry ny mpitsabo nify eto Madagasikara. Fa tsaran'ny nify no miantoka ny fahasalaman'ny vantana antony nanatanterahanizy ireo fitiliana. Ireo mpianatra teny amin'ny EPP Nanisana tamin'ity andro anty. Andao rahantsika ny fanampanazavana mikasika izay. Afanatomboka zany tamin'ny fampianarana amin'ny borosy nify sy ny ativava sy ny fikolokoloana ny nify sy ny ativava dia nisy ny fitiliana ny ativava sy nify reto zazy reto dia avy eo nisy fizarana kitina borosy nify sy dentifrice sy izay kity miaraka aminazy ahafahana mikolokolo nify sy ny ativava. Ny hetsika manaraka moa zany araka ny fankalazana ty andro maneran-tany ty ny any amin'ny faritra Ray Manontolo any dia samy mankalaza n'izay fomba fankalazany azy amin'ny hetsika izay ataony. Dia atahorana ny fanaovana ny dépistage na ny fitsirihana nify sy ny ativavany ankizy dia hita fa tena mbola atao hoe lavitra ho an'ny zanaka malagasy izany hoe nify salama zany satria dia raha ho ankizy raha miresaka fotsika ankizy eo amin'ny 10 eo dia ny 9 amin'izay na 7 amin'izay dia misy ny fahampotena raha nify daholo. Eo moa zany ny fahabangana eo ihany koa ny atao hoe karina lavaka amin'ny nify midika zany fa mbola tsy atao hoe tsy accessible anga hoe zany hoe tsy mahazaratsika malagasy na hoe lafo anga hoe ny fitsabiana nify mahatonga an'izay zavatra izay tsy takatra ny be sy ny maro angamba izay no ilazana azy. Mila omendanja ny fampiroboroboana ny indostria sy ny sehatra tsy miankina raha tiana ny hanatsara ny toe-karena sy ny fandraharana eto Madagasikara ho ny sendika mpiasa eo anivon'ity ministera ity. Izy ireo izay mangataka tsy hanakambanana ny ministera ny amin'ny ministera hafa ka anana fahaleovan-tena ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria sy ny fampivelarana ny sehatra tsy miankina toy ny teo aloha araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo tamin'ity andro anty. Andao rahantsika izay ampany amin'ny fanambarana izay. Ny fahaleovan-tena ministera ny indostria dia tsy fepetra ihany fa fitaovana ilaina hanavaozana ny toe-karena sy ny sosialy eto Madagasikara ho antoky ny fampandrosoana maharitra. Ny dinika nasionaly izay natao dia nampiseho lalana fa izao ny fotoana anatanterahana izany. Mila ny fanohanana avy aminareo mpitondra fanjakana nefy izany ho tombontsoa lehibe ho an'ny firenena. Eto ny tenako dia mitodika manokana amin'ny Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara sy Andriamatoa Prime Ministre amin'izay atao hoe fanapahana fandraisana fanapahan-kevitra amin'izay mahakasika ny ministera ny indostria sy ny fampivelarana sehatra tsy miankina izay mba hiaino sy anao izay mety amin'izay fangatahanay ny fahaleovan-tena ny ministera ny indostria sy ny fampivelarana ny sehatra tsy miankina izay. Araka nefa natsidika mialoha ny idirana tamin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao teo amikorotana ny toedrara politika ao amin'ny commune Salobe district amin'ny Betioka Atsimo maneho ny tsy fankasitrahany fanapahan-kevitra manome vahana ny kandida Irmar tamin'ny fifidianana be ny tanàna farany teo. Ireo ray aman-dreny sy ny mponina ny antoerana ity kandida iray ity kandida avy amin'ny fitondrana teo aloha ity izay nahazo rariny tamin'ny filakefim-panjakana kanefa izao toerim-ponina any antoeran'izao. Bonhomme Mélisée Kolotoliara. Nidina Andalambe
nitondra sorabaventy ary namakivaky ny tanàna ny vahoaka eto Salobe ho fanehoana ny tsy fankasitrahana ny fahalania ny kandida Irmar araka ny didim-pitsaranana navoaka ny Conseil d'État raha ny fitarainan'izy ireo fanodikodinana ny safidy-bahoaka izao zava-misy izao. Fifidianana tato aminay dia nandeha mpilaminana sy nisy korotana tamin'ny fifidianana be ny tanàna teo. Misy anefa ny silahany mangorotana koa hatramin'izao. Mameryzoanay zay raha zay satria safidy masina ny fifidianana. Andriamatoa Miladera no laninay ho be ny tanàna hitondra ty community tamin'izany fifidianana izany. Nefa kosa ato aoriana dia misy hoska izay hoenti manimba ny zavabita teo aloha. Ny fifidianana teo izay natrehinay dia i Miladera no nahazo vato ambony indrindra amin'ireo 4 rahalahy. Nefa kosa ato aoriana dia nesorina ny vaton'ny Miladera zato. Aiza regny niverezany io vato zato io e. Manoloana izany, miantso ny fitondram-panjakana izy ireo mba handinika indray izao fanapa-kevitra izao mba hisorohana ny korontana sy hamerenana ny fitonina. Da mitaraina amin'ireo bevety zahay vehivavy fa very zo. Satria raha vao nipaika amin'ny propaganda fa zany nataony Masolo Raymond na mahazo vato na sy mahazo vato fa lany zay vatoko TGV. Taterahiny amin'izao fotoana zao. Ka malahelo zay nabavindreo sy renindrareo fa izy ny reary atoko mpanjakana dia taterahiny amin'izao. Sy misy raha mandroso kominina itiky malahelo zahay renindrareo. Zavatra roa no apetrakay. Na izahay kominy Salobe sy fidy mihitsy. Na inona fidianay tranga. Satria ny safidinay ny zonay very. Na hisy raha mandriaka eto sy ekenay ny bentanana tsy voafidinay hitondranay. Miandry ny fandraisana andraikitra mazava avy amin'ny fanjakana Foibe araka izany ny ponina eto Salobe amin'ny fametrahana ny filaminana maharitra. Miroborobo amin'izao fotoana ny fanakalozana vola vahiny sy vola gasy sy eny Analakely sy manodidina amin'ny ankapobeny ny dolara amerikanina, ny dolara kanadianina sy ny dolara australianina, ny euro, ny yuan ary ny dinara ireo no betsaka mpanakalo eto amintsika raha ny fanadihadiana izay natao tamin'ity androan'ity. Atao anatin'ny zana-pandarana hita sy reny ondeha anasako anao anarak'izay. Hoarina amin'ny sehatrasa hafa, isan'ny sehatrasa mamelona fianakaviana maro ihany koa ny fanakalozana vola gasy sy vola vahiny amin'ny sisin-dalana eto an-drenivohitra amin'izao fotoana. Isany ahitana azy ireo betsaka ny Analakely sy Antsahavola sy ny manodidina. Teo amina nanomboka 12 taona teo zany na tsara hoe nitady vola, ny dadako kosa nefa niasa tamin'io sehatra io taloha dia ohatrany hoe efa mikorina ao anatin'ny tena le izy dia mba mandimby ray satsy moa zany mo fitadiavana koa zay hoa le sehatra ny asa sarotsarotra kely dia mba miezaka amin'ny velona. Na ekena hoe tsy ara-dalana le amoron-dalana zany raha hoe amin'ny sehatra ny ara-dalana teo very kely indray fa mba samy mitady zay manao zay mba hinanana zany tsy mampiasa vetsivetsena mo tsy zay koa le izy. Mavelona ka tena mavelona soma tsara misy teo amin'ny raha misy dia misy zany 12 taona za zao raika amby 30 taona eny mavelona ny asa mapiova ny asa nekana fanatsanao anazy ihany. Raha ny fanadihadiana natao, saika mpanera manana lehibe ary mikarama isam-bolana tahaka ny mpiasa rehetra avokoa ireo mpanakalo vola vahiny etsy Analakely sy ny manodidina ireo. Misy fiantraikany ho azy ireo ny fiovaovan'ny isandam-bola eto amintsika izay miaka midina raha ny fanazavana. Saingy na izany azona tombony kely ihany ny asa fanakalozana vola vahiny raha ny fanazavana hatrany. Ny tena moa zany tsy dia hoe mpampiasa vola be fa miara-miasa amina patron anankiray dia eny misy fiantraikany ihany le zany eo amin'le hoe fiakarany dia vidinany satria indray le olona le fankazatra aminao zany efa le matoky an'le hoe 25 zao ny kory tamin'ny herinandro dia nefa le kory teo anaty internet sy ny tariny koto hoana moa zany fitantarako anazy kory pondre reny fanao le ohatrany hoe resaka vente ohatry zany dia nefa le olona manantena be hoe zao ny kory avoaka amin'ny banque centrale dia iny ihany no andraisanay anazy nefa le izy misy pourcentage kely mba hoe ikaramana zany ohatrany hoe 25 hoe 4800 zao no andraisan'ny banque centrale dia anao zany mba maka hoe 200 francs na 300 francs ohatr'izay le izy tsy dia hoe misy bénéfice be. Eny tsy maintsy hoe mba misy hohanina ihany zany rehefa asa satria zay le izy hoe asa dia mba ianao zao mitady mba maratsiresana hoe ohatry zao mba mety avelona zany dia ohatry zao ankana amin'le olona ihany. Ie misy fotoana fiainana zany tsy maintsy misy solavaka foana anao mpanao afera indraindray ianao mba gainina indraindray mba perte ohatr'izay le izy.
amin'ny akapobeny ireo petit billet na ireo vola latsaky ny $100 na €100 ohatra no isan'ny be mpanakalo raha ny eto amintsika manokana raha ny fanazavana trany. Ny fanakalozana vola vahiny amin'ny sisin-dalana izay mora kokoa mitondra ilay vola takalo fotsiny raha ny fanazavana. Tsy haiko zany mahatonga le olona hoe miaotra hijanona anaty banky zay fotsiny tsy voavalika ngamba. Eny betsaka ihany manakalo vola ety amin'ny sisiny ohatrany hoe mahazo pourboire kely izy zao eny am-pitsangatsanganana eny miaraka amin'ny vazaha touriste izy dia mahazo zakasy kely ohatra hoe mahazo €10 izy dia iny nefa tsy raisin'ny banque centrale fa €10 zany fa tsy kely le izy ohatra dia voakeny avelany ny olona iny zany le tsy pininay zany e le ohatrany hoe mamanana 50 20 10 ohatsohatsohatr' zay mamanana gros somme moa izy tsy maninona fa vahina foana ny olona rehefa misy zay le izy rehefa tena betsaka le vola eny e banque moa zany tsy mitady anay e fa mety hoe zay no tady anazy raha ohatra hoe tena betsaka le aty aminay fa izy tsy hitady anay zany satria izy efa hoe banque centrale anazy zay dia tsy mila adversaire tsy mila contre zay fotsiny zany ohatrany hoe manahirakirana kely amin'le asa fa raha mba hoe akasitrahandrareo zany le aloha mba hitaditady kely zay majinika e fa tsy zay tsy manimba anareo akory na hoe ohatsohatr' zany fa mba mitady asisanay fa mitovy amin'ny anazy ihany nandraisanay zany raha ohatra hoe mahery 20 le anazy na ohatr'izay dia ohatsohatr' zay dia nenay mety hoe latsaka 10 mba ohatr'izay le izy satria le hoe izy bénéfice kely mba angonina ariary mivadika ariary ohatsohatr' zay le izy. Ny vola dollara amerikanina, dollara kanadianina, dollara australianina, ny euro, livre sterling, ny yuan ary ny dinar izay vola ampiasainao Koweït sy Tunisia no isan'ny be mpanakalo raha ny eto amintsika manokana indrindra rehefa avy amin'ny fotoan'ny fetina fialan-tsasatra izay isan'ny fotoana mahabe mpanakalo vola vahiny betsaka eto amintsika. Ireo vanim-potoana ireo izay isan'ny mahabe ireo vahiny mivezivezy eto an-toerana fa ihany koa matetika fotoana ivoany gasy manan-katao makany ivelany. Izay zany ny tontolo ny fanakalozam-bola vahiny eny Analakely sy manodidina fa ireo vaovao nisongadina atao amin'ny page Facebook ny vaovao ny Kolo TV tamin'ity androany ity indray nondao rahantsika vetivety. Toy izao indray ireo vaovao nisongadina tao amin'ny page ny vaovao ny Kolo TV. Raha mpitsola arbitre 20 marsa 4 ny filan-kevitry ny minisitra voalohany aorian'ny fanendrena ireo minisitra ho mpikambana ao amin'ny governemanta. Ny fiadidinan'ny Republika ny Madagasikara dia mampafantatra fa raha pitso alarbitre 20 marsa 4 no anatanterahana ny filan-kevitry ny minisitra voalohany aorian'ny fanendrena ny mpikambana ao amin'ny governemanta vaovao hoy ny tatitra. Teratany vahiny miisa 320 kosa no nosamborin'ny polisy tao Ambatomarahavavy. Nahazo vaovao avy amin'ny sampandraraha manara-maso ireo vahiny mivezivezy eto Madagasikara amin'ny polisy ka misy orinasa mampiasa teratany vahiny amin'ny polony maro ao amin'ny trano fandraisam-bahiny iray eny Ambatomarahavavy. Lidina ifotony teny an-toerana ny polisy pirenena ny 17 sy ny 20 marsa 4 lasa teo ka teratany vahiny miisa 320 avy amin'ny firenena maro samihafa ny voasambotra ary vehivavy ny 7 tamin'izy ireo. Nahitana solosaina miisa 70 tao amin'ilay toerana nandritra ny fisavana. Tsy nahafen'ny fepetra mahara-dalàna momba ny taratasy fahazon-dalana hipetraka sy asa eto Madagasikara avokoa ireo teratany vahiny ireo. Notazomy manaovana famitorona ireo farany ary nogiazana kosa ny fitaovana rehetra. Lakana ihany sosa ny mitondra ireo ponina makany amin'ny distrika Natsalova faritra Melaka amin'izao fotoana izao. Tapaka ny lalam-pirenena fahavalo A mampitohy Natsalova sy Maintirano amin'izao fahavaratra izao. Mandray lakana avy ao Ampasimandroro, Maintirano miazo ny commune Soahandy no vahaolana. Rehefa avy eo mandeha sarety na mandeha an-tongotra izay vao tonga any amin'ny distrika Natsalova hoy ny fanazavana. Maramila malagasy misy avala amin'ny 70 no andray anjara amin'ny sarinady iraisam-pirenena Papango 2026 totosaina Tsilarenao manomboka amin'ny sabotsy 2 marsa 4 ary farana ny zoma 7 marsa 4 iarahana amin'ny fahasohi na ny folo alinda frantsay ao atsimo atsinana ny ranomasimbe indianina sy ireo firenena manodidina. Mariana fa mifandimbo ny fandraisana ity sarinady isan-taona ity ary tany mahajanga no nanatotosana izany ny taona lasa Tulipe 2025 ka izao tanterana any La Réunion izao indray amin'ny ity taona 4 ity. Dia zay ihany koa no entina miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety. Fiaramanidina lehibe an-tafika kolombiana iray no nianjera tany atsimo Kolombia. Fotoana fotaorian'ny angany olona 920 farafakelo no namony ainy ary miisa 120 ireo naratra. Araka ny taditra farany miaramila ny valo amin'ny 50 tamin'ireo namony ainy, enina avy amin'ny tafika anabakabaka ary polisy 2 araka ny loharanom-baovao. Olona
olona 520 no tao anatin'ilay fiaramanidina mbola tsy fantatra mazavatra eto ny antony loza ary mitohy amin'ny fikarohana sy ny fanadiadiana amin'izao fotoana izao. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fiarahana ho amin'ny androany n'aiza misy ianao ankasitrahana hatrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa ao amin'ny raha-mpitondra ary tombo kilasy tombo vavely matomboka. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.